Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hijoroako vavolombelona eto amin'izao fotoana izao. Ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko tao anatin'ny fifadikany izay nitanterahako tamin'ny 15 Mai 2024 dia nanao zavatra tamiko i Jesosy. Tao anatin'izay dia rehefa nangataka ny fanahy-masina hidina taoniko dia tena hoe nangovotra izany sady tena nitomany tao anatin'izany. Dia nohony avy eo moa dia nare feo farak'izay mafy be mihitsiny dia sady niteny tamiko hoe teneno izao teny izao. Dia nampiteny anahy ny fanahy-masina tao amin'ny bokin'ny Salamo bokin'ny Salamo 71:1 dia toy izao moa ilay tenin'Andriamanitra tao hoe ianao Jesosy eo no itokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho dia averina amin'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.